Alan'ny zoma 20 aprily taona 2024 manolotra ny araba omba piraritoso tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa santatra lantiny ny aina miarabanao mikarandriam-bola zafaly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao indray izay amin'izao alina izao ary manasinovatra any anaraka ireo lohatenim-baovao ary tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao ary nambaribary ny filohan'ny rajoelina androany fa manana tanjona anakirotana ny firenena iray manontolo mihitsy ny fiantsiana ataon'ireo mpanohitra miantso ny olom-pirenena hanao fioaram-pefisy anakirotana mandritra ny fitsidiana ara-panjakany Macron sy ny fihaonana tampony COI. Hitona tombontsoa mivantana amin'ny lafin'ny maha-olona toe-karena sy fanamafisana ny fiarahana setonivon'ny faritra ny fihaonana tampony COI. Anisany anaovan'i Madagasikara tsisika ao anatin'ny fihaonana tampony ny fahalalahana amin'ny famezivezy eto anivon'ny faritra toy ny Nosy La Réunion ho ny filoha Andry Rajoelina. Lohatenim-baovao tapany faharoa anafoana miampany krizy amin'ny fahamatsin-drano indrindra ao anatin'ny fotoanany maintany ny fananganana fotodrafitrasa vaovao amin'ny tombo famokarana rano ao Mandriseza voalohany ho ny filoha Andry Rajoelina. Natomboky ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fananganana fotodrafitrasa vaovao amin'ny tombo famokarana rano ao Mandriseza voalohany. Samy manana ny fandaharam-potoana nomano amin'ny fetiny Pasika arakaraka ny safidy sy ny oety manana ny mponina eto Antananarivo renivohitra manome laharam-pameana ny fanatrehana ireo fotoam-pivavahana any am-piangonana mandritra ny marainan'ny aladin'ny Pasika ny ankamaroan'ny mpino kristianina. Izatarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ny lafiny politika nabaribary ny filoha Andry Rajoelina androany fa manana tanjona anakirotana ny firenena iray manontolo mihitsy ny fiantsiana ataon'ny mpanohitra miantso ny olom-pirenena hanao anakirotana mandritra ny fitsidiana ara-panjakany Macron sy ny fihaonana tampony COI. Nanome toromarika manokana ireo mpitandro ny filaminana andray ny fepetra amin'ireo mpanakirotana ny filoha Rajoelina miantso ny vahoaka malagasy fanometanana sy ampiseho fiaraha-metana anio fa mahay mandray vahiny sika malagasy amin'ireo hetsika goavana roa ireo ny filoha Andry Rajoelina androany. Zava-dehibe goavana maro no horesahana mandritra ny fitsidian'ny Macron. Anisan'izany ny fanatsarana ny fampianarana ambony ny sehatry ny angovo sy ny momba ny famafana ampahan'ny trosan'ny Madagasikara amin'ny Frantsa. Fitiavana Dony Ivrasata. Ho firenena sy vahoaka fitaratra amin'ny fandraisana vahiny ao anatin'ny fanajana tanteraka i Madagasikara, io no afatra sy fanamby apetraky ny filoha Andry Rajoelina amin'ireo hetsika roa goavana atao eto Madagasikara ny herinandro ho avy izao. Eo ny fitsidiana ara-panjakany Emmanuel Macron, fa eo ihany koa ny fihaonana tampony COI. Efa fomba fiaina ahafantarana ny vahoaka malagasy maneran-tany izany fahaizana mandray vahiny izany. Nikoloana ny olom-pirenena tsirairay hatramin'ny mbola kely izany ary iriarian'ny ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy ny fahaizana mandray vahiny. Miantso ny vahoaka malagasy ampiseho izany toetra mendrika mampiavaka ny malagasy izany ny filoha Andry Rajoelina rehefa tonga ireo vahiny managaja sy manam-pahefana ny 13 sy 14 aprily izao. Za manokana aloha dia miteny hoe ny malagasy iray manontolo dia mahay mandray vahiny ao anatin'ny fifanajana ary ao anatin'ny tena firaisan-kina sy mifanatifanajana ny sotoavina malagasy. Izay ny mampalaza ny malagasy. Tsy vahiny manakaja ihany io fa na mpizahatany azy dia tsy misy izay tsy milobava hoe hafa mihitsy ny hospitalité na ny fandraisan'ny malagasy vahiny. Mbola betsaka ny filoham-pirenena ho avy eto amintsika. Andray ihany koa tsika ny sommet-an'ny SADC. Misy filoham-pirenena 12 mandray anjara ao anatin'izany sommet-an'ny SADC zany. Zany hoe zavatra lehibe zany goavana. Ary aseho antsika ny hoe mahay ny fametanana ary manaja ny sotoavina ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Naneho hevitra mikasika ny toetsain'ny mpanohitra izay sokajiany ny filoha Andry Rajoelina ho olombitsy manao hetsika mifanohitra amin'ny soatoavina malagasy izay manindraindra ny fihavanana sy ny fahaizana mandray vahiny ihany koa ny filoha Andry Rajoelina. Tato anatin'ny andro vitsy misy ireo andian'olona avy amin'ny mpanohitra miantso fanakorotanana sy fanaovana herisetra mihitsy amin'ireo vahiny ho tonga eto amintsika. Tsy mitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanoherana ara-demokratika izy ireo fa manana tanjona anakirotana firenena iray manontolo mihitsy ho ny filoha Andry Rajoelina. Nanome toromarika manokana ireo mpitandro ny filaminana andray fepetra amin'ireo mpanakirotana araka izany ny filoha. Ankehitriny zany resy ny fanambarana etsy aroa ataon'olombitsy
dia mipotra ny saritavana izy zareo satria manitsakitsaka ny sotoavina manitsakitsaka ny fifanajana aiza ito tany misy firenena hoe andray vahiny zany dia aprisika ny olona any amin'ny zavatra tsy tokony ho ataona iopefy ireo milaza fa mpanohatra eto Madagasikara efa nteny mitandrony filaminana ary za dia tena miray feo amin'izy ireo hoe tsy ekena ny fanakorontanana ary tsy ekena hoe olombitsy no andeha animba ny imageny na ny endrika ny Madagasikara tsy ekena mihitsy zany any amin'ny fomba hafa no entina anoerana any amin'ny fitondrana hevitra mety hampandrosoana ny firenena fa tsy hitondra hevitra anakorontanana ny firenena. Nasongaty ny Filohan-Rajoelina androany ny mahazava-dehibe sy ny tombotsoa ho azy mandritra ny fitsidihana ara-panjakany Emmanuel Macron filoha frantsay eto Madagasikara. Manana trosa amin'ny la Frantsa i Madagasikara dia ahodiny anao anatin'izany hoe ahoana ny anaovana an'io trosa io. Mety misy ny atao hoe effacement partiel de la dette, mety misy ny atao hoe swap nany hoe amena le tsy alohany amin'ny zareo tsony lay trosa fa hoentina anaovana tetikasa. Misy firenena zao manao an'izany amintsika amin'izao tsika amin'ny teny zao dia ho hitanareo fa PDB ny fitaovana izay hovidintsika ao anatin'izany ary ho avy tsy hoe alohan'ity farany taona ity ny matériel momba ny resaka agriculture, matériel mikasika ny pont rehetrarehetra reny, ny matériel mikasika ny anaovana ny lalamby. No mahafitsy ny filohan-droany fa santatra ireo fitsidihana maro ho raisitsika ka mila anehoana izany fahaizana mandray vahiny izany ny hetsika roa ho avy amin'ny herinandro. Ho avy eto Madagasikara ohatra ny filohan'ny Slovenia anao fitsidihana ara-panjakana ary mbola handray ny fihaonana tampony sadaka ihany koa isika amin'ny taona ity. Mivantana amin'ny lafiny maolona toe-karena sy fanamafisana ny fiara-miasa eto anivon'ny faritra ny fihaonana tampony COI anisan'ny anaovan'ny Madagasikara tsisika ao anatin'ny fihaonana tampony ny fahalalana mifamezivezy eto anivon'ny faritra eto ny Nosy La Réunion hoy ny filoha Andry Rajoelina mahakasika manokana ny Madagasikara ihany koa ny loha hevitry ny fihaonana tampony izay mifantoka amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Fiamadonisi Frasata mitatry ny andindin'izay. Mikasika ny sommet indray dia misy zavatra betsaka angatahantsika ao anatin'ny sommet. Anisan'izany ohatra ny fahalalany fahafahana mivezivezy na ny olona na ny mifanakalo ara-barotra. Ankehitriny nefitsika tsy mila visa makany Maurice, tsy mila visa makany Seychelles, fa makao La Réunion tsika ohatra dia mila visa. Io zany ny zavatra hidivana hoe ireo olona zay manana ny antrony amin'ny fifanakalozana na ara-kultoraly na ara-barotra ireo artista zany na ireo anatrika salon na foire na ireo mpandrara na ireo olona zay manana ny antony manokana tokony avela andeha misirkule na mifamezivezy tsy akasarotana ny andehanana makany amin'ny Nosy La Réunion. Ao ihany koa zany ny resaka hoe souveraineté alimentaire. Ahafahanao mieritreritra hoe ny ao Nosy Maurice dia manafatra katsaka any Argentine nefa Madagasikara eto akaiky eto afaka mamboly katsaka. Ina problème tsika, ina ny olana satria tsy manaraka ny fenitra na ny norme ny fambolena eto amintsika. Zay zany le ilaina ny hoe fiara-miasa fametrahana paikady mba tena aleo tena tanteraka ary tena hoe hiara izotra sy irahina ao anatin'ny fampandrosoana ny aty amin'ny Océan Indien. Natomboky ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ao amin'ny toby famokarana rano ao Mandroseza izay ampitombo ity famokarana rano Amatsina Antananarivo. Amokatra rano 2.3 metatra toratelo isan'andro ny toby rehefa vita tanteraka raha toka manodidina ny 4 metatra toratelo ny filana. Ankoatra ny eo Mandroseza anomboka tsy oela ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa goavana amin'ny famokarana rano eny Amoronakony amitetina 400 tapitrisa euro ny famatsim-bola anaovana ny tetikasa fitiavana doni Ivrasata. No firatsy ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ny vahoaka teto Antananarivo ny tsy fampindrano sy ny fahatapahan-jiro lavareny nandritry ny fotoana ny haintany ny taona 2024. Ankoatry ny haintany nanampy trotraka ny tarika tamin'ny tsy fisindrano tamin'ny taondasa
ny fanteran'ny fitaovana fitaterana rano sy ny fahaverezan'ny ampahany betsaka amin'ny ranotaterina any an-tokantrano. Toby famokarana rano mamatsy ny ampahany betsaka indrindra ny eto Antananarivo renivohitra ny ao Mandro Seza voalohany. Toby famokarana rano efa tena antitra ihany koa nefa ny ao Mandro Seza io. Efa tany amin'ny taona 720 ny fitaovana sasany toy ny pompa ao an-toerana. Sady efa antitra no tsy maharaka ny isan'ny mponina tsy mitsaha-mitombo eto an-drenivohitra ihany koa, araka izany ny toby famokarana eo Mandro Seza voalohany. Tsy nataon'ireo fitondrana ny fandimby ho laharam-pahamehana mihitsy hatramin'izay ny fanajariana ny toby famokarana rano ao Mandro Seza raha tsy vao amin'izao fitondran'ny Filoha Andry Rajoelina izao, hoy ny fanazavana. Rano natao ho an'olona telo hetsy rehefa nanomboka niakatra matapitrisany ny samponina dia efa mba tokony namboarina ny andro ny fahatongavanao nanapa-kevitra na asa hoe andao amboarina fa tsy nisy sa Andriamatoa raha tsy hainao no nanapa-kevitra. Tena iankina ny anivahoaka manontolo nefa ny rano. Natao ny Filoha Andry Rajoelina laharam-pahamehana manokana araka izany ny fanamboarana foto-drafitr'asa vaovao ao Mandro Seza voalohany. Tombontsoa roa goavana no azo amin'izany. Eo ny fampitomboana ny famokarana rano ho an'ny vahoaka eto Antananarivo, fa eo ihany koa no efa fitsinjovan'ny Filoha Andry Rajoelina sahady ny vahoaka malagasy tsy haina intsony ny krizin-drano toy ny tamin'ny taona 2020. Reto zany dia manambara ho an'ny vahoaka n'Antananarivo fa hosoloina iray manontolo ny station de pompage eto Mandro Seza 1 raha izay efa pompe efa tamin'ny 1927 no nametrahana an'izy ireo. Rehefa soloantsika manontolo miaraka amin'ny trano izay misy azy, avozina manontolo ny fitaovana ao anatin'izany dia ny zavatra mitranga dia zao raha 80,000 mètres cubes par jour ny production ny rano dia rehefa vita ireo fanavozana rehetra ireo dia hatrany amin'ny 120,000 mètres cubes par jour. Raha ataontsika ny kajikajy zany 120,000 mètres cubes zany misy 40,000 mètres cubes zany no tombony ho azitsika, équivalent ana 5,000 camions ana 8 mètres cubes zany. Eritreretinareo zany hoe ny économie azontsika 5,000 camions raha 32 camions fotsiny no ampiasaintsika amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ny fean'izay dia ny hoe ho tsapa sady izany ezaka goavana nataontsika zany ao anatin'ny fanomanana ny haitany izay ho avy afaka volana vitsy. Zany hoe ieny ary ho foana amin'ny ampahany betsaka ny krizin'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Ho foana amin'ny ampahany hoy satria mbola misy zavatra betsaka ihany koa ny atao ny fanoloana ny fantsina iray manontolo mitondra ny rano eto Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny fanovana tanteraka ireo station de suppression telo lehibe eo Betongolo, Ambodimita ary Mandriambero. Ankoatrin'eo Mandro Seza, anomboka tsy ela ihany koa ny fanamboarana foto-drafitr'asa goavana amin'ny famokarana rano eny Amoronakona. Mitentina 700 tapitrisa euro ny famatsim-bola anaovana izany tetikasa lehibe izany. Tsy afaka misaraka ny famokarana rano sy ny famatsiana herinaratra. Iroso amin'ny fametrahana foto-drafitr'asa hamokatra herinaratra ho an'ny Antananarivo ihany koa ny fanjakana. Areto ihany koa zany dia efa milaza fa ametraka parc solaire 20 mégawatt tsika tsy maintsy ho vita alohan'ny volana Aogositra eny amin'ny lalana makeny amin'ny Serana Piaramanidina ny Vato. Amin'ity volana mety itsika ho avy zao afaka herinandro vitsivitsy zany dia anao ny appel d'offre anaovana ny parc solaire lehibe indrindra eto Madagasikara 100 mégawatt izay apetratsika eto Antananarivo ihany koa. Akoatran'izay dia ametrahana 5 mégawatt na parc solaire ihany koa any Anosy, any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianaratsoa, Tuleara ary Antsirabe ametrahantsika an'izany parc solaire zany. Feany zareo dia zao tsy tena hoe andraso ny fiafaran'ny mandako
fa amin'ny farany taona dia ho hitanareo hoe inona ny zavatra vitantsika, inona ny zavatra nataontsika, na natsarana amin'ny fiarim-piainan'ny malagasy, na natsarana ny indrindra mahakasika ny herinaratra sy ny fambolena eto amintsika sy ny farim-piainan'ny malagasy rehetrarehetra. Mba ahafahana mampitohy ny famatsiana rano eto an-drenivohitra na misy aza ny fahatapahan-jiro na metrahana vondrona mpiary herinaratra eny amin'ireo toby famokarana rano toy ny eny Mandroseza, Paralaza, Andranoro, Ambodimita, Ivato, Laniera, Ankanotratombo, Bemasoandro, Lanisana, Iavoloha sy Ankady Vorobe. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa isika tsy nanaraka ny antanatohatra sy ny lalàna ny fanendreny ny solontenan'ny ASECNA eto Madagasikara raha ny fitarainan'ny mpiasa ao an-toerana. Tsy namoaka filazana fampangan-toerana na vide vacance de poste ny ASECNA fa tonga dia naneno solontenina avy hatrany ho ny syndicat. Tsy nisy taona akory tsy nampisy solontenina fa nilatsaka avy hatrany ny fanendrena ho izy ireo. Manoloana izao tranga izao sy filaminan'ny fampandehanan-drarao ny ASECNA dia miantso amin'ny hijerena vahaolana avy amin'ny fanjakana sy ny rafitra voakasika ny ASECNA sy ny syndicat. Fanadihadiana izay nataony Antra Ralarso. Mbola miteraka disadisa eo anivony ny orinasa ASECNA izay misahana ny filaminan'ny fifamoivoizana na habakabaka eto Madagasikara, ny fanendrena ny solontenan'izy ireo eto Madagasikara. Efa ny 2 Janoary 2024 no nivoaka ny filazana fa banga ny toeran'ny solontenan'ny ASECNA. Ny ampitsiny io nefa dia nisy sahady ny fanendrena mpisolo-toerana azy. Tsy mifanaraka amin'ny fitsipika mifesy ny lalàna amin'ny fanendrena eo anivon'ity orinasa ity izany, raha nitatry ny syndicat androany. Le izy aveto ihany satria tamin'ny 1er janvier io le toerana banga dia 2 janvier nisy nomination dia nitaraina ny olona maro te hipostula an'le toerana. Nanoratra intelo ny syndicat fa tsy nisy namaly. Rehefa taorian'izay namoaka ihany ny directeur général namaly izay miendrika fandrahonana ho an'ilay nanoratra. Ny directeur zany manome an'le izy fa manaraka an'le texte zany, manaraka ny lalàna, zany hoe afaka mipostule daholo ny rehetrarehetra na dia tsy mpiasa ny ASECNA ary. Manoloana ny ahiahin'ny mpiasa sy ny syndicat, miantso amin'ny hijerena vahaolana izy ireo. Ny syndicat dia manaitra ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany, indrindra rehefa nanoratana mba handrainy andraikiny, ampanarahana ny andinin-dahatsoratra rehetra atsakany sy andavany, indrindra ny satan'ny fehim-piasa milaza fa cet dernier délégué représentant et le chef d'établissement sont choisis par le directeur général parmi les candidats qui répondent au mieux au profil des postes. Tsy mbola misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny ASECNA ny fangatan'ny mpiasa hatreto. Fa tsisy fiantraikany amin'ny famatsiana solika eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny famatsiana lasanty. Tsy maintsy miainga mpivantana ny Toamasina rany vaovao azo teny amin'ny toby Pandinjara solika. Tonga araka ny tokony ho izy ary tsy faina misarany mazatra ny viditsolika na eo azy izany. Tsy isy ihany koa ny famerana ny fahabetsahan'ny solika tsy fain'ny mpanjifa mandritry ny farany herinandro mipaka izay somary lava mbola ampy hatramin'ny fotoana aorian'ny fetin'ny paka nitahirin-tsolika ny toby mpanjara solika raha ny fanazavana voaray. Antra Ralarso, Omegarana Efitsona. Tafakatra avy roa eny ny fanjifan'ny mpampiasa fiara ny solika. Rehefa vanim-potoana ny fety toy izao, ho fisorohana ny fahalaniny ny tahiry, manapa-kevitra mampitombo ny tahirin-tsolika amidiny, ny toby mpanjara solika. Lamina vonjomaika misy ihany koa amin'izao, ny fampiakarana tahirin-dasantsy miainga amin'ny vatana avy ny Toamasina. Tsy misy fiantraikany na olana amin'ny famatsiana solika nefa izany. Ho an'ny resaka carburant aloha amin'ny fety sy na lavalava raha ny feran'herinandro sy ny fety dia tsisy atahorana mihitsy fa ampy tsara. Tsy voafetra ny fanjifana fa afaka ampy tsara hiatrehana ny fety. Na andeha ho aiza zany ianao dia tsisy atahorana, tsisy hoe ho rupture na ohatr'izany. Tsy misy ihany koa ny famerana ny fatratsolika ity ny mpanjifa jifaina amin'izao fetim-paka izao. Isokatra 420 ora amin'ny 420 ora ihany koa ny toby mpanjara solika ho an'eo andro indray kely
mandritra ny fety. Mametoko ny mpanjifa izay fa tsy voafetra mihitsy zany ny carburant afaka jifaina ety amin'ny station fa na 4 litre na 4 litre dia afaka alaina foana afaka jifaina. Ny station misokatra foana 7 jours sur 7 dia 24 heures sur 24. Ankoatran'ny solika ihany koa dia ny botika ihany koa afaka mamatsy ny mpanjifa biengaziny tsara izay mandritra ny fety iny misokatra foana. Afaka mivezivezy amin'ny mpilaminana araka izany ireo mpampiasa fiara na haritra aza ny faran'ny herinandro. Anozatika ny fampalalam-baovao ary izao ny resabe. Ny pejin'ny kami mampafantatra raha ny vaovao farany dia nosamborony ilay ramatosy ny zanalahy namono sy nanao herisetra lava tamin'ity raim-pianakaviana ity. 70 taona ilay raim-pianakaviana ny aina sy ny aritra daroka efa ho isan'andro nataony reto vadiny sy ny zanalahy tao Tomasina. Atolotra ny fampanohavana izy mianaka nanao herisetra reto aorian'ny famotorana. Ny vondrona vaovao farany filidainfo ofisialy mampafantatra kamiony fandona amin'ny sprinter ny tolakandro teo ao Antsarimasina. Misy ny maty, misy ny maratra mafy. Ny pejy 24 tiresety mampafantatra vinavinan'ny Amerikanina amily an'ny Chine 570 indray. Nivoaka taty ivelany noton'ny fampizaran'ny mpitondra Amerikanina tao amin'ny Maison Blanche ka fantatra indray fa ho valin'ny fampikarana aba ataon'ny Chine amin'ny États-Unis dia manao vinavina amely amin'ny aba 570 indray ny filoha Amerikanina Donald Trump. Raha nanontanian'ny mpanao gazety ny fanjakana sinoa dia nilasa fa tsy misy dika intsony zany fefa kilalao amin'ny isa sisa satria raha ny aba 570 efa napetraka ny Amerikanina dia efa vita hatreo ny fanakalozana ara-barotra misy eo amin'ny firenena roa tonta. Ankoatra ny fampiakarana ho 570 ny aba ny entana Amerikanina miditra ny aminy dia nanapa-kevitra koa i Chine fa tsy azo ahondrana makany États-Unis intsony ny terre rare izay Chine no mamokatra ny 700. Ho tanterana eto Madagasikara manomboka ny 4 hatramin'ny 7 aprily ho avy zao ny conférence des districts 9220 andian'ny fasivy amby eo anivon'ny Rotary International nandraisan'ny anosy misa fito eto amin'ny ranomasimbe indianina Anjara. Loha hevitra hodinihana ny fanomezan-danja ny fandriam-pahalemana ny fiarovana sy ny fiatrehan'ireo aretina isan-karazany ny fahazona rano fisotro madio sy ny fidiovana ary ny fampandrosoana ara-toekarena reny mpiany conférence des districts 9220 andian'ny fasivy amby ny vadin'ny filoham-pirenena Miala Rajoelina ho tanterana ny 3 aprily hatramin'ny 3 May 2024 kosa ny assemblée de formation andian'ny 7 eo anivon'ny Rotary International. Njakandre Mahery, Marcelin Randrembovonjy. Ho tantarana eto Madagasikara manomboka ny 4 aprily ho avy izao ny conférence de district 9220 andian'ny fa-7 eo anivon'ny Rotary International. Andrainjara ireo nosy misa fito eto amin'ny ranomasimbe indianina Madagasikara, La Réunion, Nosy Maurice, Mayotte, Djibouti, Comores ary Seychelles. Firenena fito no mandray anjara amin'io tamin'ity taona ity zany misy 570 ny mpandray anjara, ny membre ny Rotary andray anjara. Ny 700 amin'ireo dia avy amin'ireo nosy akaiky atsika. Io reo événement anankiroa reo zany dia misy formation anatin'ireo, misy atelier dia misy indrindrandrindra ny camaraderie anatin'ny fianakaviam-be ny Rotary. La magie du Rotary nolo hevitra hoentina amin'ity andiany fa-7 ity raha ninambarany Marie-Françoise Randriamanga, gouverneur-ny district 9220. Ny lohahevitra moa la magie du Rotary ko satria isataona zany ny président du Rotary International zay vehivavy Stéphanie Urchik no mamolavola zareo dia mamoaka ny thème io dia anjaranay zany aty amin'ny district no mampivoatra ny ihany koa mitondra amin'ny arakasa le hoe ohatrany ahoana ny nazahoana zany magie zany. Ho tanterana ny 3 aprily hatramin'ny 3 May ihany koa ny assemblée de formation andian'ny fa-7 ny Rotary International. Ny Rotary International izay manao asa soa fampandrosoana ny lafa sosialy sy ny toekarena eto amin'ny firenena hoy ny gouverneur-ny district 9220 Marie-Françoise Randriamanga.
Fatafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Paka ny fihinanana sakafo miavaka miala amin'ny mahazatra andavanandro. Mety hivadika ho pozina nefa ny sakafo raha tsy voalanjalanja hoy ny mpitsabo. Anisan'ny fitandremana tokony atao ny tsy fihinanana sakafo lany daty sy mibotsina ny fitoerany. Raha ny nambaran'ny mpitsabo tokony ho tandrovina mandrakariva ihany koa ny fahadiovan'ny sakafo sy ny fitaovana fikarakarana azy rehetra hoy ny fanazavany. Arfidy Rakotomanala. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Paka ny fihinanana sakafo miavaka. Ao anatin'izany anefa no mety hitrangan'ny fanampozinana ara-tsakafo raha tsy misy ny fitandremana hoy ny mpitsabo. Anisan'ny mety hiteraka izany fanampozinana ara-tsakafo izany ny fihinanana ireo sakafo efa lany daty tsy efa mibotsina ny fitoerany. Tsy tokony hohanina ireo sakafo ireo mba tsy hanimbany fety hoy ny mpitsabo. Tokony tandrovina mandrakariva ihany koa ny fahadiovan'ny sakafo hohanina sy ny fitaovana rehetra hikirakirana azy hoy ny mpitsabo. Tokony hohanina mihitsy aloha sakafo efa lany daty. Ny sakafo efa simba, inona moa zany simba zany? Na izy zay masiso na izy zay bobongolo na izy zay miova ny lokony na ny endriny na izy zay mibontsina na alavesina ny boaty fitoerany. Dia ny reny famona bibikely reny insecticide dia detereny hotsika tsy tokony ho any an-dakozia ireny satria raha vao mifangaro tapoka amin'ny sakafo no ransotrony ireny dia tonga dia mahafatavitrany. Dia fadiovana moa zava-dehibe indrindra ny rano rehetra izay tokony sotroina dia tokony rano avy nampangotrahana daholo mihitsiny. Tokony anatona toeram-pitsaboana akaiky aingana raha sendra misy ny tranga hoy ny mpitsabo. Mikasika ny fandaharam-potoana amin'ny fety kosa indray manome laharam-pameana ny fanatrehana ireo fitaovam-pivavahana any am-piangonana mandritra ny maraina ny alahady ny Paka ny ankamaroan'ny mpino kristianina. Ankoatry ny any am-piangonana maro amponina eto an-drenivohitra no misafidy ny hiaraka hifaly amin'ny fianakaviana ao an-tokantrano. Ny alatsinain'ny Paka dia mahazatra ny rehetra ny mitsangatsangana izay maro no safidy na amin'ny toerana fialamboly sy fisakafoanany eto an-drenivohitra na any amin'ny manodidina. Njakandriamahery Fietran-Dremananjara. Anatin'ny fanomanana ny fetin'ny Paka tanteraka ny isam-pianakaviana tamin'ity andro soma ity. Ny fanomanana izay nampiankinina tamin'ny etomanana eo am-pelantanana sy ny fiarahana faly amin'ny fianakaviana. Hatramin'izao laharam-pameana ny famonjena ny fotoam-pivavahana any am-piangonana ho an'ireo mpino kristianina. Ye voalohany indrindra aloha mampaka anazy dia makany am-piangonana. Zay aloha zany tena ataonay miaraka amin'ny famille dia rehefa avy any am-piangonana dia misakafo tsara ohatrany rehefa fety dia miaraka amin'ny famille any dia mitondra ny ankizy kely milalao miaraka amin'ny ankizy kely ao an-trano dia mandeha manao excursion kely zay. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques daholo. Io zany ny amin'ity zany ny Pâques amin'ity zany mandray vahiny maromaro vahiny dia zay mba tonga anay mitondra ny ankizy mandeha melolo ohatr'izao zany mba ampiarahana voly kely ny ankizy. Dia avy eo miaraka amin'ny fianakaviana amin'iny Pâques sy lundi de Pâques iny ao an-trano ihany. Satria be mpitsiditsidika dia mitondra ny ankizy mandeha miloatra ny isika hoe vakansa amin'izao. Ny alatsinain'ny Pâques kosa efa zary-fahazarana ao anisan'ny tokantrano sy mamonjy ireo toerana fitsangatsanganana milalao sy mivoaka rivotra. Amin'izao efa maro ny toerana azo isafidianana eto an-drenivohitra indrindra mba hialana amin'ny fitohanan'ny fiara lavareny. Maro ihany koa ny misafidy ny hijanona eto an-drenivohitra noho ny tahotra amin'ireo lozam-pifamoivoizana sy ny fitohanan'ny fiara maharitra ora maro na rehefa mivoaka an-drenivohitra na rehefa miverina eto an-drenivohitra ny tolakandro. Dia ny aty koa ialatsika amin'ny embouteillage satria be da be zao ny embouteillage amin'izao ny accident tsy raritsika zay fa aty zany dia mba akaiky dia mba afaka miala voly, afaka manao pique-nique, ny latabatra malalaka be mihitsy aty aminay sady mahafinaritra. Ho fanomezana fahafampony mpanjifa efa nandray ny fepetra rehetra ireo toeram-pivarotana tsy atapaka ny tahiry mandritra ny farany herinandro ny fety. Eo amin'ny tolotra sy ny ampitsangatsangana aloha efa niomana tsara izahay. Ny eo amin'ny resaka commande, eo amin'ny resaka famokarana rehetrarehetra, ny entana rehetra,
efa nampitomboinay daholo efa ezahanay mihitsy manao fahafapoan'ny mpanjifa rehetra elana leo hoe lany ny tary lany ohatra izao dia efa nampitomboinay daholo efa tsisy atahorana mihitsy afaka mitsangatsangana tsara parkina malalaka tsara rasonay ampitsikitsikiana daholo sy dia client tonga eo ezahanay mamy fahafapoana azy. Mbola tsy masitona mpizahatany raha ohatra amin'ny faritra fa ny faritra Vatovavy raha nambara ny mpandraharaha amin'ny setry ny fizahantany any amin'ny faritra iny tsy misy afa-tsy rano mafana ihany no toerana afaka mandray mpizahantany any amin'ny faritra Vatovavy raha ny nambaran'izy ireo fanazavana. Mbola marisarisa tanteraka ny setry ny fizahantany any amin'ny faritra Vatovavy satria tsy mbola masitona mpizahantany i Mananjary na i Nosivarika. Betsaka ny olana tsy mampandroso ny setry ny fizahantany any amin'ny faritra iny eo ny faratsiany lalana eny amin'ny lalam-pirenena fahafito izay mampalaina ny mpizahantany ny miazo ny lalana iny. Eo ihany koa ny tsy fampiny ny fodrafitrasa mandray mpizahantany toy ny efitrano fandraisam-bahiny izay mbola vitsy no manaraka ny fenitra amin'ny fandraisana mpizahantany. Isan'ny naroso ny mpandraharaha amin'ny setry ny fizahantany ny anokafana zotra-piaramanidina Antananarivo sy Mananjary izay ampisokatra ny fizahantany ary eo koa ny fanatsarana ireo toerana sy ny efitrano fandraisam-bahiny. Fa nisy fampiresana mikasika ny ADMA moa hoe anokatra vol aérienne Mananjary Antananarivo. Zava-dehibe aminay io satria mana lefaka ary manafaingana ny lalana avy any Antananarivo makaty Vatovavy. Ezaka izay vety amin'ny office régional de tourisme ny anome promotion an'izay olona afaka mitsidika. Mbola irano mafana ihany no mahasarika mpizahatany any amin'iny faritra Vatovavy iny hatreto. Efa manana olana ihany koa nefa ny dobo natioraly mahasitrana sy ny fahamaizana ny ala ao amin'ny valan-javaboary ao rano mafana ho iatrany mpandraharaha. Ny vazaha tonga aty tompoko dia amidy reny vokatry reny zany hoe produit touristique amidy amin'ny vazaha mialoha. Raha itaona meloa izy menan'io dia misafidy izy hoe ho any rano mafana ijereny épices naturel. Saingindisa nefa saturel izy araka ny teneniko teo ka lasa mivery maina matetika ny olona. Manentana zany zay na ny fanjakana na ny mpanjalatsotra sao dia mba afaka ampitomboana re io. Zany hoe ahovana mendriny tsaratsara koa le deuxième bassin. Sosikevitra naroso ny mpandraharaha amin'ny setry ny fizahantany any amin'ny faritra Vatovavy ny tokony anasarana ny office régional ny fizahantany ao Vatovavy sy Fitovonany satria hatramin'izao dia mbola ny ofisy ao Fitovonany no misahana ireo toerana roa ireo nefa dia efa nahazo faritra i Vatovavy. Raha misaraka mantsy amin'ny ofisy régional ny fizahantany dia samy aleo tena ary samy hitarika ny fizahantany avokoa ireo faritra roa ireo ho iatrany mpandraharaha eo amin'ny setry ny fizahantany. Odisika hatrany ny fampahalalam-baovao ny alatsinain'ny paka araiky amin'ny 20 aprily zao no anatanterahana lalao fambaranana amin'ny lalao baskety tafiditra ao anatin'ny rano mafana tsy mandoalika karakara ny solombavim-bahoaka ny fanadina ajadina ary hoatrehan'ny filoha-lefitry ny Antiny Mirandolona Nicolas Rabe Mananjara nanomboka ny alahady 13 aprily lasa teo ny lalao ary amin'ny alatsinain'ny paka izao io no famaranana izao no natao dia ho fedina amin'ny fironan'ny tanora amin'ny zava-mahadomelona ho ny solombavim-bahoaka ajadina Zorabarjon. Izy io amin'ny lundi tepaka zany no famaranana ny tournoi ary sorako ny olon-dehibe rehetra izay anisan'ny ministra ny fantanjahantena ny vice président ny Sénat Nicolas Rabe Mananjara sy ny ministre coach Vola Miranty sy ny président ny Assemblée nationale sy ny mpandraharaha rehetra izay nandray anjara amin'io hetsika eo hamasana anazy. Ny tanjona amin'io moa zany dia ho fanairana ny tompona andraikitra rehetra ny olon-dehibe rehetra izay tandrify anazy mba ho fijerevana ny tanora edina amin'ny zava-mahadomelona ary indrindrandrindra no avy ny tanora amina resaka asa zany ary aproborobo ny fanatanjahantena aty amin'ny distrika amin'ny fanadina ato amin'ny faritra Vatovavy ihany koa indrindra fa amin'ny province ny Fianaratsoa. Nanomboka tamin'ny lahady izy io fa 13 ny volana avril ary mifarana amin'ny 1 volana avril ny mandray anjara dia afaka mandray daholo rehefa anatin'ity nositsika tia na any amin'ny sisitany farany lavitra io na ampovoantany na aiza fa ny anaovana ny hetsika dia eto amin'ny commune Ramafana district ny Fanadina. Ny loka amin'io dia 1,300,000 ariary na telo hetsy sy ray tapitrisa ny voalohany
ary ny faharoa 300,000 ariary na 3 hetsy mitovy ihany na ny laya na ny vavy izay itondrako fiteny fisorona ho an'ireo olon-dehibetsika rehetra zay nanampy teto na ara-panjakana na ny mpandraharaha nanoana n'izao hetsika raha mafana tsy mandoalika izao. Ny lalao famaranana amin'ny alatsinainy sy ny Pâques 20 aprily izao ary hoatreny filohelevitra na teny merandolona misana ny faritra Atsimo Nicolas Rabemananjara. Mila ny fampianarana kosa indray ny fanaovana anatrasana stage no ahafahan'ny tanora mahita asa mifanaraka amin'ny fianarana izay androatoviny ho ny hevitry ny mpianatra navita fianarana ambony iray. Tsy tokony atao sakana amin'ny fanaovana anatrasa ny fotoam-pianarana ny tsekoly fa tokony tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana mihitsy aza izany. Mbola vitsy anefa ireo université no avy hatrany dia manana fiara-miasa amin'ireo orinasa ahafahan'ireo mpianatra ho aminy mampiatra izay fianarana nataony izay raha ny fanazavana hatrany. Fanadidina. Tanora 10 taona no tokony efa hisehatra amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. 20 isanjato amin'ireo ihany no mahita asa mifanaraka amin'ny fianarana nataony sy ny mari-pahaizany. Mijanona ho fanamby eto Madagasikara noho izany ny fampananana asa ho an'ireo tanora mahavita fianarana ambony. Mitsoaka ny ivelan'ny Madagasikara ny ankamaroan'ireo mpianatra navita fianarana ambony noho izay antony izay. Manampy ny tanora hahita asa mifanaraka amin'ny mari-pahaizany ny fampivadiana ny fianarana any amin'ny anjerimanontolo sy ny fianarana asa na stage. Tombony lehibe izany ahafahan'ireo mpianatra mampiatra avy hatrany ny fianarana nataony raha ny fanazavana. Tsy voatery ireo nianatra tany ivelany ihany no mahazo asa tsara, hoy kosa ny mpitantana orinasa goavana eto Madagasikara iray. Dia manana démarche zany manatona ny école justement mba hisinona hoe possibilité ho an'ny mpianatra zany ahita asa, tsy voatery hoe diplôme any ivelany no vao mahazo asa tsara fa ny tena important mila araka le tengo voalohany teo mila miditra ianao dia mila manana finiavana ianao dia persévérer au fur et à mesure. Miantso ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny fanjatsirenany tany izay mpiandraikitra ny fananantany ny solombavim-bahoaka anay vora olodinina iara-dinika many olana fananantany toy ny boky rovitra izay efa navitana lalàna. Eo koa nozon'ireo mpanajary iara-iady amin'ireo mpangalatany sy aro an'ireo vahoaka amin'ny taniny anaramaso sy anafaingana an'ireo atota taratasy momba ny olan'ny fananantany eny amin'ny ministera misanana izany sy ireo makasika ny ady-tany eny anivon'ny fitsarana. Araka ny viny sy ny ady ataon'ny filohan'ny Rajoelina makasika ny ady ataony amin'ireo mpangalatany sy mpanao tsindry azo lena ka eny amin'ny anteny meram-pirenena miaraka amin'ny voameran'ny lalàna sy ny fanajarenany tany no anatanterahana an'izany. Nanohatra taratasy ny tenako mampikambana ny voameran'ny lalàna sy mampikambana ny voameran'ny fanajarenany tany sy fitsidara-pahefana. Nanohatra ho an'ny filohan'ny voamero ny tenako mba mpiantso maika raha vita fa raha tsy vita maika dia amin'ny fivoriana ara-potoana zao ny ministry fitsarana sy ny mpiara-miasa aminy izay tena teknisianina maranitra ao aminy ny ministry ny fanajarenany tany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny teknisianina izay tena mahitany ao aminy anisan'izany tale generalin'ny fananantany mba ho avy eto amin'ny anteny meram-pirenena andefasana ny etahitam-bahoaka satria aminay ny fampiatoana ny lalàna ny prescription acquisitive na ny fizakana ny soa ny fanajarenany tamin'ny ohatry 20 taona dia tsy vahaolana velively amin'ny fananantany fa miteraka olana mba tsy tenenako amina tapitrisa amanalina amanetsiny amarivony dia ataoko hoe amanjato satria tsy mbola misy eto amin'izao tontolo izao ny tia fitsabahana loatra mpanatanteraka amin'ny asan'ny parlementaire tsy mametsy ny filakevitry ministre mihitsy ary tsy mametsy ny filoham-pirenena mihitsy mandritry ny 4 hatramin'ny 8 tsy natao filoham-pirenena dia misy dossier vitsivitsy etsony filoham-pirenena tamin'izany olana fananantany dia nitaterahako afovahako ny olana
fa ny décret nanodidi-mpanjakana tapahany eny a dia tsoro proposition na ministère ka tsy mbola nisy zany hoe noty no ampetona lalàna ny lalàna koa tsy misy effet rétroactif zany. Manatateraka foto-dravitra sagoavana ny ravinala airport amin'izao fotoana izao entina hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena ireo mpanjifa voakasika manokana amin'izay ny fanomezana endrika vaovao ny zotra nasionaly mba hanatraka ny filan'ny mpanjifa fanadadiana Taina Rakotomalala tolotra mihaja Prod Plus. Natateraka fanavazana foto-drafitrasa ny ravinala airports mba entina hanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ireo mpanjifa ary kalitao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Miasa mandeha zany a dia ty salle ty zany a ny salle n'arrivée internationale teo aloha izay ho avantsika ho salle n'arrivée nationale dia ny asa mandeha eto zany a dia ny rénovation an'le salle ray manontolo zany hoe naverina natao enduit ho ataontsika koa ny loko misy rénovation koa eo amin'ny toilette dia misy resaka électricité sy ny ventilation rehetrarehetra zany no atao rénovation eto. Tafiditra ao anatin'izany asa fanatsarana zany koa ny fanavaozana ny fantsona mitondra ny solika mamatsy ny fiaramanidina. Projet remplacement ny hydrante. Ny hydrante zany fitambarana tuyauterie mipetraka any ambanin'ny tany ahafahana miravitahiany aeroplane rehetrarehetra eto amin'ny aéroport Ivato. Ny tokony fatarina dia Total Energie manana dépôt anankiroa mipetraka eto Ivato izay ny anankiray vao vita namboarina tamin'ny 2021. Io dépôt io mitetina eo amin'ny 10 millions de dollars en investissement dia fanohizana n'izay investissement efa vita tamin'ny 2021 izay dia niarak'izay niara-niasa amin'ny ravinala manao rénovation indray ny portion ny tarmac 1 zany izy lazainay anazy manova ny installation taloha izay efa daté tamin'ny 10 taona lasa dia ovaina izy zany zao miaraka amin'ny ravinala. Avaozina ihany koa ny toeram-pitobian'ny fiaramanidina ary alebiazina ny lalana ifamezivezena amin'ny fanatanterahana ny asa. Fanavaozana ny tarmac 1 ary ao anatin'izay zany mazava ho azy le tarmac moa zany efa somary tranainy izy io dia avaozina tanteraka izy. Ao anatin'izany ihany koa zany ny fanaovana ny route de service. Efa misy route de service ampiasaina hatramin'izay eto fa ao anatin'ilay fanavaozana sy fanatsarana dia somary nitarina izy io ary naisaka kely manakaiky an'ireto terminal reto zany. Mifandraika amin'izay mazava ho azy dia misy ny fanavaozana ny réseau d'assainissement eo amin'ilay famoahan-drano rehetrarehetra zany ny asa hitantsika ankehitriny moa zany dia mazava ho azy ny fanatanterahana n'ilay dalona famoahan-drano lehibe fanatsarana izy io ary fandinan-dalana amin'izay ihany koa dia misy ny fanavaozana ny éclairage. Ny tanjona moa anaovana ny zao asa zao dia voalohany indrindra aloha dia hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra izay omentsika ny compagnie aérienne. Dia ny anankiray ihany koa dia ny fanavaozana ny tarmac sy ny infrastructure rehetrarehetra atao amin'ny seranam-piaramanidina izay ao anatiny andraikitra sahan'ny ravinala airport. Ao anatin'izay ihany koa ny kalitao ny tolotra izay omentsika ny mpandeha satria misy ny trano-tseranana araka ny lazaiko teo izay efa tsara itsika amin'izao atao amin'ny nasionaly izay ho vinavinaina ho afindra atao amin'ny trano-tseranana iraisam-pirenena atao aoriana koa ato ny sidina nasionaly amin'ny volana Jona. Rindram-baiko napetraky ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny teti-bola miaraka amin'ny ministeran'ny asa ny fampananan'asa sy ny asa-panjakana ny augure compte agent ezaka goavana ataon'ny fanjakana edina amin'ny kolikoly ampiarana ny fanjakana tsara-tantana sy hanamorana ny fikarakarana ny taratasy mpiasa-panjakana ity rindram-baiko na application ity nanomboka ny taona 2024 ny fampiasana izany. Fitiavana Doni Ivrasata. Le compte agent moa zay rahantsika mahafantatra fa rindram-baiko iray izay napetraka ny fanjakana io amin'ny alalan'ny ministera miandraikitra ny ataoko hoe mandraikitra ny vola sy ny ministera miandraikitra ny asa-panjakana dia
application iray entina omena ny agent de l'État tsirairay mba ahafahan'izy ireo misitraka ireo zay tombotsoa sy mombamomba azy amin'ny mandritra ny carrière zany. Ary mazava ho azy moa zany fa io rehetrarehetra zany tafiditra anatin'ny politika ankapobeny fanjakana sy ny 3 piliers ny zay napetraka ny filohan'ny république dia ny mikasika ny bonne gouvernance zany. Tombotsoa azotsika mpiasa-panjakana sitrana anatin'izay raha tsy teny fotsiny aho ny fakana vide crédit. Io vide crédit matetika zany dia anisany sarotra ny fakanan'io kanefa noho ny fisian'izay augure contagion zay dia avy amin'ny alalan'ny smartphone atsika tsirairay rehefa mety anaovana Facebook le izy dia azotsika alaina ao zany ny vide crédit zay mifanaraka amizay zany dia toraka zany ihany koa ny attestation de non interruption des services ny certificat administratif indrindra fa ny fangatandalana tsy asana ny demande de congé. Ankoatran'izay anisan'ny tena mazava-dehibe ny augure contagion io dia afatsika manaraka ny dossier tsika rehetrarehetra toy ny avancement, ny titularisation, ny intégration isan-karazany zany dia hitatsika ao tsy mila tsony atsika ataoko hoe tsy maintsy manainga tongotra na hoe andoha vola be hiakatra anaraka dossier amin'ny toerana lavitra na avy any amin'ny faritra hiakatra ty Antananarivo fa tonga dia avy amin'ny alalan'ny augure contagion ihany tompoka dia afatsika mpiasa-panjakana rehetra mijery an'izay mombamombantsika zay ary mihena ihany koa raha teo ny fanaovana ny corruption ho an'izay sanatry ny vava mieritreritra amin'izany. Famintinana angambany dia hoe manainga antsika mpiasa-panjakana rehetra manerana Madagasikara zany mba tsy salasala ampiasa an'io tolotra augure compte agent zay napetraka ny fanjakana io zany. Io zany dia hanamora kokoa ny fikirakirantsika ny antony taratasitsika indrindra fa ny fahafantarantsika ny ataoko hoe ny mombamombantsika rehetra zany ary tsy ilaina tsony zany zay ataoko hoe efa niresako teo zay déplacement tsy maintsy atao na avy any Ambovombe anao tsy maintsy hiakatra ty Antananarivo na avy any Marolambo anao tsy maintsy andeha ho an'ny Tamatavy fa tonga dia azo avy hatrany zany jerena amin'ny augure compte agent. Eto zany dia sorana ny fitondram-panjakana amin'ny ezaka zay ataony indrindra fa ato amin'ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana zay tariny ramatoa ministra Razakaboana Hanitra Fitiavana ary sorana indrindra ihany koa zany ny vondrona européenne na ny Union européenne eto Madagasikara zany zay mamatsy vola hatrany an'io augure io nanomboka tamin'ny 2019 io hatramin'izao. Nanamarika ny fa-15 taona ny androany tao Antsirabe faritra vakina karatra ireo mpikambana amin'ny ADFI Santé na ny Association de développement et d'entraide fitsimbinan maro ny fanatsarana amin'ny tolotra izay omeny ADFI ireo mpikambana ao aminy ranambariny sekretera jeneral ny fikambanana ADFI Santé ifiahinan'ny maolina sy ara-pahasalamana no isan'ny nasongadina manokana nandritra ny lanonana fankalazana tamin'ny alalan'ireo hetsika maro no tanterana tao an-toerana. Didina 7 alina sy 2 hetsy ireo olona izay efa nisirika tombotsoa maro tato amin'ny ADFI Santé nandritra ny 15 taona nitsaroa fikambanana manerana nosy izay. Ny ADFI Santé izay fikambanana mihay maolona sy ny ara-pahasalamana ho an'ireo mpandraharaha majinika sy salatsalany. Manana mampiavaka azy tanteraka ity fikambanana ity amin'ny kalitaon'ny tolotra izay omen'izy ireo mpikambana ao aminy. Rehefa mpikambana ADFI ianao kamarary dia alefanay makany amin'ireo mpiara-miombonantoka mpisehatra ara-pahasalamana aminay. Misy 200 latsaka kely izy ireo mielipatrana manerana ny nosy, hôpitaly, institut, cabinet, dokotera tsotra, pharmacie dia mandeha mitsabo tena any ny mpikambana ADFI ary ilay système antsoina hoe tiers payant no hitsabony tena zany hoe tsy mamoaka vola mihitsy izy mitsabo tena fa avy eo kosa avy hatrany dia alohan'ny ADFI any amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo ny saran'ny fitsaboana. Ny saran'ny fitsaboana raha ohatra ka fidirana hôpitaly dia mananiky ny 700 ny prise en charge. Raha ohatra kosa le antsoina hoe soins ambulatoires na ny fitsaboana tsotra dia manodidididina ny 500 eo zany no sarany zay raisin'ny ampahany raisin'ny ADFI. Ny ankoatr'izay dia an'ilay mpikambana fa mariako farany latsakemboka dia eo amin'ny 70 ariary isaky ny olona isam-bolana eo no latsakemboka zay mbola avancen'ny ADFI dia averiny mpikambana tsikelikely aty aminay. Ny ADFI tokoa dia fikambanana miaina amin'ny androny ary miezaka miavao hatrany.
manana ny anisan'ny fitaovana raitra indrindra zay raha nataoko hoe mutuelle de santé entina mitantana sy miantoka ny fifandraisana eo amin'ny ADFI, eo amin'ny mpikambana ADFI ary ny mpiara-miombonantoka ara-pahasalamana amin'ny ADFI. Anisan'ireo hany manana n'ilay plateforme zay antsoina hoe itsinjo zay plateforme digitale izy io miantoka ny fandraisan'ireo teritota ireo. Nasongadina nandritra ny fankalazana amin'ny 5 taona ny joroan'ny fikambanana ADFI ny maraina teo ny fampiasan'izy ireo ny teknôlôjia avolenta mba hoentina hantsarana trano kalitao ny tolotra izay omena ireo mpikambana fa indrindra ihany koa fisokafan'izy ireo an'ny olon-drehetra amin'ity taona 2024 ity. Tsy hijanona intsony fotsiny ho an'ireo mpindram-bola ao amin'ny ASEP Madagasikara ny fiainanam-pahasalamana fa efa hisokatra ho an'ny daholobe izahay. Zay zany no anomboanay ny fankalazana n'izao 15 taona izao. Efa andalana mikarakara n'izay tolotra ho an'ny daholobe zay izahay arak'ilay tenena teo hoe fiainanam-pahasalamana ho an'ny daholobe, tsisy avahana izany. Mety ireo tantsaha, mety ireo mpiasa amina orinasa, mety ireo olon-tsotra ihany koa fa rehefa mahatsapy izy ireo hoe mila fiainanam-pahasalamana mba hialana mety hoe misy tolotra hafa lafolafo kokoa dia mety aty aminay ADFI no mety hiety aminy dia izay no isokafanay ao amin'izy ireo an'ireo dia tsisy fanavahana mihitsy izany fa tena hoe misokatra ho an'ny daholobe. Maro ireo hetsika ny hoentina nanamarihana izao fankalazana amin'ny 15 taona ny joroan'ny fikambanana ADFI izao teto Antsirabe toy ny fanaovana tiabe manerana ny tanàna, nofikana amin'ny tapihavanana ary no fizana ara-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny olon-drehetra. Fananatanteraka hetsika fambolekazo teny amin'ny Topaza na toeram-pamonjena zaza izay toerana fitaizana zazaka amboton'ny FJKM teny fionana Ankazobe ny Konamepta sy ny IPAK ary ny Topaza Papetrano Androany zanakazo fihinam-boa 500 fototra no novolenina teny antoerana. Misy ny rafitra efa napetraky ny Topaza naramaso ny fitombon'ireo zanakazo novolenina teto ireto ary nanamafy zany ny tompona andraikitry ny Topaza ho atolotry fanampiana ny Topaza ihany koa ny vokatry ny azo fihinam-boa hoy ny mpandrindra nasionaly ny Konamepta Ramatoa Huguette Rakotoarivony Arfid Rakotomanala. Mandray anjara mba isian'ny fanatranana ny tanjon'ny fampandrosoana mahatra lovain-jafy ny Konamepta ka raha natanteraka fambolekazo teny amin'ny Topaza na ny toeram-pamonjena zaza izay toerana fitaizana zazaka amboton'ny FJKM teny fionana Ankazobe Androany. Efa misy zany afaka manao fizoina ireo zanakazo ireo dia izay no nasainay nandeha aty. Inona moa ny antony? Ny antony dia sotra misy an'ilay tanjona 70 tanjon'ny fampandrosoana maritra lovain-jafy 70 dia nanao fankatoavana nintsika tamin'ny 2024 dia ao anatin'izany zany zao fandraisana anjara mandray anjara mba hisiny ny fahatrarana ireo tanjona izay nikendrena ao anatin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana nefa koa ny fampiroboroboana ny toe-tsainy ny mpianatra sy ny tanora mba hiaro ny tontolo iainana ho famonjena ny tontolo maitso any Madagasikara izay efa lasa Madagasikara mena. Tsy misy fanavahana zany amin'ireo olona eo amin'ny zato mahery ireo na inona ny finoany na inona ny finoany fa dia niaran'ny salahy zay Niaraka tamin'ny Konamepta nanatanteraka ity fambolekazo ity ihany koa ny IPAK. Satria ny zavatra sahanay dia momba ny fikarakarana ny endrika amam-bika izay ilana zava-maniry ihany koa na ny kolona amin'ny vatana zany na ny volo. Izany dia mahatsiaro manana didy izay amin'izany fanatsarana ny tontolo maitso zany anatsarana ny hoavin'ity firenena ity. Misy ny rafitra efa napetraky ny Topaza naramaso ny fitombon'ireo zanakazo novoleny ary nanamafy zany teto ny tompona andraikitry ny Topaza. Izay eo tamin'ny Topaza zany dia mametoky amin'ny fanarahamaso ny ireo zanakazo novolena ireo. Manateny zay fa izy tatitra avy aty amin'ny Topaza aminay ambaratonga roa reto zany hoe efa maniry tsara efa mba nahavitana izao efa nahavitana izao ho fampiroboroboana zany ny famonjena ny tontolon'ny Madagasikara. Anisantsika ny fampahalalam-baovao kosa ary zao ireo vaovao tapatapany. Mifanindran-dalana amin'ny tetikasany be ny tanàna andamina ny tanàna Antananarivo ny fiomanana amin'ny fandraisana ny COI ho ny mpanolotsaina munisipaly Mahery Miller.
manome endrika ka tsara ny mamerina ny asina Antananarivo ny fanatsarana sy fandaminana izay atao handraisana ny COI izy. Etsakilany, tsy tokony misy aratsy ny fanapahan-kevitra ny mahandro tsesana ny 13 aprily mba ialana amin'ny fanelingelenana ho iatrany Maher Muller. Ny fandaminana ny tanàna dia efa ao anatin'ny ataontsika hoe projet ny ben'ny tanàna foana raha matoa Ialala Ramanatsoa. Mifandraika fotsiny ilay izy amin'ny fandraisantsika ny fiainana tampony COI. Azadina nge fa revohatra Madagasikara fa Antananarivo revohatra inona ny tsamerina antsika ny asin'izany? Inona ny tsamerina antsika ny fahadioban'izany mba ho rehabe-antsika amin'izay rehefa miverina rehefa kelikely hoe mba afaka mitsangatsangana eto ny mpianakavy, mba afaka tsy misalasala tsony mba manao firavaka satria dia ao anatin'ilay fandaminana sy ny resaka sécurité zany zavatra zany. Ny mahagaga sy mahavariana mantsy eto amintsika dia ny maika isika ny tenin'ny zavatra tsy mety. Telo-kevitra be moa ankehitriny hoe mety ho andro tsy fiasana fandraisaka raha malayaly fa tena miroapolo ny volana avrila inona ho maharatsy an'izany raha ondy ro sao dia rehefa avy eo indray antsika ny teraka fimelomelomana satria misy filoham-pirenena maro ao anatin'izany, misy délégationna maro miaraka amin'izany ka mety hiteraka fanelingelenana fifantovoizana satria tsy maintsy priorisena aloha zany, tsy maintsy atao zany izay famezivezeny ireo délégationna maro samihafa ireo miala any amin'ny teny akaty Antevohatra akany amin'ny toerana fivoliana ka mba hialana amin'izany fanelingelenana zany tena atao hoe ho andro tsy fiasana ao ilay izy. Ho tohizana mandavan-taona fa tsy hijanona amin'izao fandraisana ny fivirimben'ny voameran'ny ranomasimbe indianina izao sy ny fahatongavan'ny filoha frantsay eto Madagasikara izao ny fanatanterahana ny asa fanadiovana sy fanatsarana endrika ny tanàna. Hoy ireo nanatanteraka izany avy amin'ny ekipan'ny solombavambahoaka ny boriboritany faefatra eto Antananarivo renivohitra androany. Nambaran'izy ireo fa tantsorika ho an'ny commune Antananarivo renivohitra eo amin'ny sehatry ny fanadiovana sy ny fanatsarana endrika ny tanàna ny fanohizana izao hetsika izao. Akoatra ny fanadiovana ny tanàna, ny mason'izy ireo ihany koa ny fandokoana ireo foto-drafitr'asa teny antoerana. Ny angavery amin'ny teo amin'ny firaisana dia nijanona teto satria mbola hanao asa fandokoana ity tetezany ity zay mbola mitohy foana ny fanadiovana indrindra fanampiana ny Misy ny savorivory eo amin'ny fikambanam-pitaterana UCTU ankehitriny. Izany savorivory zany dia noho ny tokony hanatanterahana ny fifidianana ho filohan'ity fikambanana ity satria efa nisoron'ireo mpikambana ny filoha teo aloha. Ny filoha lefitra ihany no mitondra ny fikambanana ankehitriny nanomboka ny taona 2024. Nanambara noho izany Rakoton'irinina Jean-Louis Émile fa efa mamolavolana ny lanàna hanatanterahana ny fifidianana izy ireo. Ekena fa miteny hoe hatramin'ny faran'ny taona satria izay no atao hoe mialatsiny amin'ny teo frantsay hoe mission napetraka tamiko. Rehefa napetraka ho filoha dia mianao ny fifidianana. Rehefa atao zany ny fifidianana tsy tonga dia atao fatany fa fihezin'ny lalàna manan-kevy. Voalaza ny 2023-06 fa manana telo taona izahay hatramin'ny volana ho 2026 afahana manomana an'izany fifidianana izany. Manova ny statut ifanaraka amin'ny lalàna, manova ny fitsipika-naty ifanaraka amin'ny lalàna, anao ny fifidianana. Tsy afaka ny anaonao foana ny tena, tonga dia tsy ambikina hoe anao fifidianana fa tsy maintsy apetraka araka ny tokony ho izy aloha ny fepetra rehetra mba ampalalaka sy ampahomba ny fifidianana madio. Tsy tokony atahotra sy ananay ahy ireo tanora amin'ny firosoana sy fidirana ao anatin'ny tontolon'ny fanjaraharana momba ny toekarena manga. Efa misy ireo paika maro sy torolalana ary fampiofanana natao hanampiana ireo tanora ireo izay farombona ny ministera maro samihafa. Ahoana ny afahantsika amin'ny alalan'ny toekarena manga mba hampanana asa ireo tanora ireo. Zay indrindra nahatonga antsika manao an'ireo fampiofanana maro mahakasika ny fiompiana trondro, mahakasika ny resaka fanodinana an'ireo vokatra maro samihafa ary indrindrandrindra ny fiaraha-miasa amin'ireo ministera rahavavy. Azadiny ihany koa raha vao miresaka an'izany toekarena manga zany dia
zavatra multisectoriel betsaka zany ireo sehatra zay voakasika ao anatin'izany dia mbola miantso hatrany ny tanora rehetrarehetra manerana ny Madagasikara izay te hiditra ao anatin'ity sehatra ity mba hanantona ireo fitoeram-paritry ny Jony sy ny Toekarenamanga amin'ny faritra rehetrarehetra zay misy azy. Vonona ny tena sorom-piara-miasa amiko rehetra handray antsika rehetrarehetra araka ny toromarika izay menatra mato filoham-pirenena zay. Tsy maintsy miatrika ary mila maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny mpanao gazety. Aingana ary mora ny fiparian'ny vaovao ankehitriny noho ny fisindro tambazotran tserasera. Manoloana ireo tokony hiazona hatrany tandroasina na ny etika ary hanamafy ny deontôlôjia na ny malinasa ny mpanao gazety matianina hoy ny filohan'ny voamera-pirenena maliotena ho an'ny zon'olombelona na ny CNIDH. Mila mahalala ny lalàna velona eto amin'ny firenena sy raisan'ny pirenena ny mpanao gazety mba ho arofanina sy fiarovana azy amin'ny asany sy ny tenany. Ny voamera-pirenena maliotena misahana ny zon'olombelona dia manana adidy sy asa izay napetraky ny lalàna amin'ny fampahafantarana ny zon'olombelona manerana ny Madagasikara dia anisan'izany ny fahafahana teny sy ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety eo ihany koa ny ataontsika hoe fiarovana an'izany zo handray sy hampita vaovao zany dia ny adidin'ny mpanao gazety voalohany dia mampita ny vaovao araka ny tokony ho izy ary koa miompana amin'ny ataontsika hoe intérêt public na hoe fampitam-baovao ho an'ny vahoaka ny asa rehetra atao. Niona tamin'ny mpanao gazety teto Ambatondrazaka androany ny filohan'ny CNIDH. Totosa androany zoma fa 8 volana aprily 2024 tato amin'ny efitrano malalaka ny faritra Sava ny famindram-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa Madina Francis Emilien Romely préfet ny Sambava teo aloha sy Andriamatoa Randriamanan-kevitra de la Ris Huberto préfet ny Sambava vaovao. Ampiralaina tanteraka no nanatanterahana izany teo anatrihan'ireo tompona ndraiky mpanjakana sivily sy miaramila. Ary nandritra izany moa no nitondrany préfet ny Sambava teo aloha fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo mpiara-miasa nandritra ny fotoam-piasana. Nambaran'ny préfet ny Sambava vaovao Andriamatoa Randriamanan-kevitra de la Ris Huberto ny fahavononany hiatrika ny asa sy andraikitra izay antsoroany. Manakory ny itazondromantsika zay filaminana zay satria ny faritry Sava dia faritry milamina, faritry mandroso ary sangany ka izay zany no itoizantsika jiaby miaraka amin'ireo sampandrara jiaby ny vondrom-bahoaka ny tsinjaram-pahefany, ny commune sy ireo olom-bafidy zay tsy adino satria ny tao-trano tsy vitany rery. Atsika miaraka zany no azahoana zay fahombiazana zay satria ny préfet zany dia mitariky mandrindra fa anjaran'ireo tompona ndraiky kisakikajiny zany no magnatanteraka izay politika mpanjakana isany ambaratongan'izay. Izay zany no alaintsika hery, alaintsika tanjaka ahafahantsika mifanampy. Dia ho arahantsika ary zao ny avombolana. Ny hevitry ny voambolana hoe kotika indray no andeha izany ahafantarina milaza azy no hoe kotika dia rovitra sy potipotika mahalaza azy koa ny hoe misavotofoto ka very-hevitra. Amin'ny teny frantsay ny azo itenenana azy dia hoe déchiré mis en pièces na koa hoe confus. Avy amin'ny voambolana io koa no nazona ilay fomba fiteny hoe manotika ny kibo izany hoe mikorotana ny anaty kibo ka marary. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Kajo tsara ny vola taratasy mba tsy ho kotika ka manjary sarotra na ampiasana azy raha vao rovitra. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny ity. Tsy fanajana olona mihitsy manoratra taratasy omena azy ka miforotra sy kotika ilay izy. Na koa hoe kotika mihitsy ny sain'ny mpianatra vao afa-panadinana bakalorea matetika rehefa mbola tsy mahita lalam-piofanana izay tokony ho ataony mba ahafahany manao fianarany. Rehefa fantatsika ary andikany hoe kotika izay midika hoe rovitra na koa misambaravoara dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro ty voambolana ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Dia ho arahantsika kosary zao ny eo ara hoe
Parents, offrez une éducation de qualité à votre enfant avec Yellow School. Yellow School est situé à Batrouk, ex-Europam. Ne tardez pas, les places sont limitées. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. N'ololotra ho anao. Moteur, action. Ahoanahoany? Araza tazoma aloha ny tanako ka. Ina masika be ohatry zany. Tsy masika ako. Zange hoe efa mba ela naniry araka amindre. Fa zaho sady zako nge mbola tsy mahazo manao sipa ny tena marina e. Manino bediny izy? Bediny dadanay sy neneko zany nge mbola mianatra e. Ho zaho foana ny teninenay hoe mbola tsy tokony ho varivariana amin'izany resaka fitiavana izany mihitsy fa fianarana aloha. Fitiavana dia mianatra fianarana dia zaho mampianatra fitiavana manokana. Zaho tsy hianatra izany fitiavana izany ka ohatra izy nenay hoe mbola ity olona foana hono fa iny tsy mahazo maikamaika amin'izany. Tsy mahita. Enao ka tena matematikambo a. Tena tiako ianao dia ianao ve zany dia tsy mba tia anahy mihitsy na dia kely ohatry ny fotsiny dia afaka ampitomboina tselika fitiavana. Tiako ianao fa? Tianao a? Tiako ohatra ny anadahako. Ieko. Zany hoe ohatry ny anadahanao ve sa ve? Eko, fahitako anao zao ohatry ny hoe mahita ny zokinay zany a dia tiako ohatry ny hoe anadahako ianao ohatry ny hoe zokilahy. Fitiavana ragava za taona zaza mianianitra ragava zany tena ty. Zany nge tsy hoe zany lazainao fa anadahanao. Eko, zay ilay fitiavana misy aty aminazy na mbola tsy tenanao fitiavana. Tsy manam-paharoa. Eo fitiavana ty. Dada. Dada. Dada ahoana? Anao manao sipa sady? Tsy manao sipa ako fa kôtikôtiny fotsiny. Ora misy kely mbola kely taona io zanako a. Dia miteny anao ako zao zao. Tsy andary ambany tsy nanana ny lalao amity. Zay ilay niteneniko anao teo hoe zaho mbola mianatra dia mbola tsy manao. Ka tsaiko anao a. Mbola tsy manao an'izany io. Tsy azoko dada koa nge tao dia masika be. Ka mbola tsy ampitaona an'izany ako. Dia normal ako raha matsika. Ka normal be ka dada koa. Fa dadana ahoana ka zanga miaraka aminao ka dada ahoana. Lainga kampo zana za kampo nefa nitena anazy hoe zaho mbola tsy manao sipa fa mbola mianatra. Hitany dada. Zaho ony a anadahany tiany ohatry ny anadahany ony a. Dia raha anadahany zany dia anabaviko izy dia dadako ange zany ianao e. Le vatany iny zany mamanay e. Dia mpianadaha zany zay. Zay. Zankizy, tsy mbola lalam-pahamehana andresam-pitiavana, ifatony fianarana, ajo ny tenindray aman-dreny. Coupé. Dans la boîte. Dia farana hatreto ny anjarako tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany. Ety ampamararana dia mirary fetin'ny paka mahafinaritra ho antsika rehetra. Santatra lampiniriny endra kosa izao mbola hitondra ny songadana ho antsika rehetra indray. Veloma tompoko. Fotoanany songadina ry isika izao tsy mbola ampiantsasa manila ny infirmiera any amin'ny faritra Androy. Voasoratra anatin'ny lisitry ny lavitry ny ny tableau de l'ordre amin'izao ny filohany any an-toerana. Mbola latsaky ny 300 amin'ny infirmiera ao anatin'ny faritra Androy. Voasoratra anatin'ny lisitry ny lavitry ny tableau de l'ordre amin'izao. Anisany mbola sakana ny falavilan'ny toerana raha nambarany filohan'ny lavitry ny infirmiera any amin'ny faritra Androy. Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin'ny faritra Androy ny filohan'ny lavitra eto Madagasikara. Fanadadiana avy hatrany. Mahery ny 100 amin'izao fotoana izao ny infirmiera any amin'ny faritra Androy. Tsy mbola ampy ny atsasamaneliny izy ireo ny voasoratra ao anatin'ny lisitry ny lavitra na ny tableau de l'ordre amin'izao ho ny filohany any an-toerana. Anisan'ny mbola sakana ny falavira toerana raha nambarany filohan'ny lavitry ny infirmiera any amin'ny faritra Androy. Fepetra raisin'ny any an-toerana ny fanamafisana ny fanentanana ho hatrany ny filohan'ny lavitra ny amin'ny faritra Androy. Mamirina ny fanentanana amin'izay koa raha izany eninjato zany mahera zany izay efa mihoatra izy amin'izao satria misy foana ny mivoaka isa-taona. Izay zany tamin'ny farany indrindra 2 taona lasa zay omeko zay fa ny statistika farany tokony hihoatra dia taratara ny fomba famonjena an'ilay ho lavitra zay. Ao anatin'ny ho lavitra moa zany no anamarinana ny tena hoe manana diplôma ara-dalàna na havita tsara ny fivoahana farany misy zay zany ny tena antony mahatonga ny ho lavitra manao antsoavy ny rehetrarehetra izay tena manara-dalàna. Fa ny olona izay tsy manana an'ireo fepetra rehetrarehetra tokony hoe
dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny laharana any affiliation ny ordre national. Nanatanteraka fidirana ifotony tany amin'ny faritra androy ny filohan'ny olafitra eto Madagasikara na ny Econim, nijery ny olan'izy ireo ary nitondra ny vahaolana izay tafiditra ao anatin'ny famerenan-kasina ny korin'izy ireo. Izahay dia midina ifotony mijery ny olana ny namanay satria misy ny namana tratra mifampiroana amin'ny fanatanterana ny asana, misy ny namana tsy mifanaraka-hevitra amina tompon'andraikitra ara-politika dia tratra ny atsondray izay tsy ekenay izay zavatra zay ary ijerenay miaraka satria saripady ny asanay ary tsy maintsy tandrovanay. Eo koa famerenana ny asana infirmier eto Madagasikara satria raha mifantatsika dia ataon'olona tsinitsina zay mijery zay ny rafirafim-pampianarana raha nireny école paramètre privé reny zay maro ny tsy manara-dalàna dia mijery an'ireny zay ary ahafahanay koa mataritra amin'ny tompon'andraikitra satria tsy azo ekena zany satria nisa manapotika ny corps-ny infirmier eto Madagasikara. Eo koa zany ny fifampiresahana maro zany irahana amin'ny ekipa ety zany satria misy ny olafitra régional ety zany mijery zay inona ny olana amin'ny anafanantanterana arakasa, inona ny azo anampiana, inona ny tokony amana ny olana zay misy. Raha ohatra ka mijanona ny Antananarivo dia tsy hafantatra ny zava-misy fa zay zao midina aty ry mahafantatra ny zava-misy ary maheno zava-misy ary tonga izay anampy namanay ho famerenana ny asana infirmier eto Madagasikara. Mitoy hatrany ny fidinana ifotony tanterahan'ny Konim any amin'ny faritra. Dia izay indray no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana sy ankasitrana fenatrany ny fanaranao izany hatramin'ny farany. Izay ihany koa ny anjarako tamin'ity herinandro ity ka mirary pasika mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.